Nalaza be tany Brickaville tany lehilahy iray izay 30 taona nanolana zazalahy kely enina taona be izao ka niaiky ny helika vitany moa ity lehilahy izay nahavandoza ity taoriana nahatratrarana azy ka nipitsipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino fody milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanolanana no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto nahazo vaovao ny polisy CSPD fa hay misy mivarotra sy mifoka rongony eny Ankatso eny ny alakamisy teo tratra izy roa lahy ireto teo ampofoana maina mihitsiny izy ireo no tratra nisy finosana 520 isa be izao tany amin'izy roa lahy ireto ary nanokafana famotorana moa izy ireo taoriany natratrarana azy ireo midika izany fa tena hensitra ny polisy amin'ny izay fidorohana sy fivarotana zava-mahadomelina izay ka aleo ihany mba mpitandrina ry zareo fa sao dia tratra ianareo izay mifoka sy mivarotra an'ireo zava-mahadomelina ireny raha toa ka sendra ny polisy izay manao fidinana ifotony izay eo amresaka halatra indray gisalahy be anankiroa sy vilany be roa no lasany reto totakely reto tamin'iny androny afako mahaliny mo tamin'ny 3 ora maraina tany hoany tao Ambalafary Anivorano Est district'ny Brickaville no niseho ity tranga ity vetivety dia tratiaky ny zandary tao Anivorano Est izay tarihany CB ireto olondratsy izay nanao halabotry ireto olona misa enina no tsy maintsy no tanana tao amin'ny hôpitaly rehefa tratrany intoxication alimentaire raha namonjy lanonana tao amin'ny toerana fandraisana lanonana iray tao mangarivotra mahajanga tamin'ny fiandohany herinandro ity olona nasaina maromaro kosa no narary araky ny loharano voaray avy any toerana trano sarony zandary nanao poste fixe ao Fanandrano ireto olona efa dahy ireto izay namaky toerana fitehirizana entana tao amin'ny fokontany Ampasipotsy commune Fanandrahana ny 7 aprily lasa teo iny mbola sarona tamin'izy ireo ihany koa ireo motopompe anankiray pneu 3 ary janty iray araky ny loharano bavao izay voaray avy any toerana trano zazavavy 7 taona nisy nitondra ny tsoka nivoaka ny tanàna tao Ambodimanga Ambatondrazaka efa tany amin'ny 10 km miala ny tanàna ny Ambodimanga no nisy natsikaritra fa mitabataba ilay zaza sady miteny hoe avelao hody no mitomany gaga ny raim-pianakaviana iray izay mahafantatra io zaza io ka nanenjika sy nisakana ilay bisikleta nitondra azy nitangorona ny olona tamin'io fotoana io tamin'ny tanàna iray antsoina hoe Ampahamoalambo no natratrarana an'ity zazavavy kely ity nosamborin'olona ilay lehilahy nitondra azy tonga nakazy ny polisy rehefa nampandrenesina hatreto tsy mbola fantatra mazava ny antony nakany io lehilahy io zaza io ary tamin'iny andro ny sabotsy 20 aprily iny no niseho ity tranga ity tany amin'ny toerana voalaza io ka dia melimely ihany ireo zareo araha maso tsara ny zaza fa efa maro ireo zay tsy valahara manao an'izay asa fakanan-keriny isan-karazany izay tovolahy 17 taona no vonoina tamin'ny fomba fiaina bebina tao Saraimbolo fokontany Ambonivato commune Antetezambato tamin'iny andro ny 12 aprily iny no fatorana nanomboka ny 14 aprily io lehilahy io no sady nodarohana ahina ny valahany reniny ary zokiny no namonina faty azy resaka volanombo very no mety ho antony namonoana ireo fianakaviana ireo ity lehilahy ity midika izany fa efa tena tsy misy ankititsitsony amin'izao fotoana izao na ny havana aza na ireo zay eritreretina hoe tena namanankaiky sy ny piraitapo dia mahavita mamono mahafaty rehefa ao anatin'ny hatezerana sy ao anatin'ny disadisa izay ka aleo mitandrina ihany ary melimelo hatrany amin'izy ireo fa sao dia matimaty fahatany tahaka an'ity nahazo ny lehilahy kely izay mbola 17 taona monja ity lehilahy iray izay nasa tany hanaovana charbon no nahita karandohany rainy tao Antsasoa commune Morafeno district'ny Sambava ny talata maraina teo iny no niseho ity tranga ity efa tany amin'ny taona 13 no tsy hita io rainy io ny kapa sy ny sakosy ny rainy no nahalalany fa karandohan'ny rainy io hitany io
ankehitriny efa ampelatana tandro filaminana ny fanokafana ny fanadiadiana mahakasika izao tranga izao ary aingane mba ho fantatra ireo rehetra tao ambadika an'izao famonona tamin'ny fomba fianao bibina izao. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika na trangana fanolanana izay niseho tany Brickaville tany. Trangana fanolanana hafahafa kely moa ity niseho tany Brickaville ity satria matetika isika mandre sy mahita fa misy fanolanana etseroa ao ireo manolana izay zazakely mbola tsy ampitaona, ao ireo manolana izay vehivavy efa lebebe ary ao ihany koa ireo manolana sy mamono mihitsiny ao anatin'izay asa fanolanana izay. Fa tamin'ity indray mitoraka ity izay trangana fanolanana niseho tany Brickaville ity dia nahagaga sy natalanjana ny maro ihany satria lehilahy lehibe anankiray tokony ho 30 taona no fantatra fa nanolana zazalahy kely izay 9 taona. Tany Ampasimbola, commune rurale Mahatsara, district'ny Brickaville, zazalahy kely 9 taona naholan'ny lehilahy 430 taona. Tranga niseho tamin'ity herinandro ity moa izy ity tamin'ny zoma 20 aprily 2024 moa no tena nisy ity tranga ity. No tambatambazany tamin'ny sambosa ilay ankizilahy kely nentiny any anaty ala ary nanaovany filandratsy ny rehefa avy eo. Ilay zaza mitsirara malemy amoron-dalana no hitany fokon'olona ka nampandre avy hatrany ny zandarin'ny brigade territoriale Brickaville ny fokon'olona taorian'izay fahitana an'ilay zazalahy kely izay. Numéro zandary brigade territoriale Brickaville izay efa miparitaka amin'ny alalan'ny tana maro ny fandriampahalemana no nahafahany ireto fokon'olona ireto no niantso sy nampandre any zandary tany Brickaville izay. Vokatr'izay dia voasambotra tamin'iny andro ny afaka omaly hariva iny ilay lehilahy izay tsy vanina ary niaiky ny heloka vitany izy taorian'izay fisamborana azy zay. Azo lazaina fa vetivety dia tratra ity lehilahy nahavandoza ity midika izay fa tena miasa mafy ny gendarmerie am-pirenena hamongotra an'ireo olon-dratsy amin'izay asa fanaovan-dratsy sy zatra lalindrinina amin'izay asa tsy manjary etseroa izay amin'izao fotoana izao ary tsy miraviravy tanana izy ireo hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary indrindra fa hamongotra ireo izay zatra manao an'izay asa fanolanana etseroa izay. Melimely ihany ry zareo ary indrindra fa ianareo ray aman-dreny raha masy tsara ny zanaka anareo fa misy ireo olon-dratsy izay mihôdihôdy any ho any ary misy ihany koa ireo izay zatra manolana etseroa izay ka efa tsy mifidy arapaka izy ireo na ankizy kely izany na ny lehibe rehefa hitany fa azony arapaka amin'izay asa fanolanana izay dia iny fa aholany izay indrindra fa ireo ankizy kely raha tratran'izay fanolanana izay dia maratra mafy izy ireo mazava ho azy aorian'izay fanolanana mahazo azy ireo zay. Fa ho an'ilay navandoza kosa dia mendrika ny hosazy izay farakin'izay hentsitra satria zazalahy kely izay mbola 9 taona zany avy na olana fa tsy mba olona efa lehibe dia izao zany ilay tena mendrika ampiarana an'ilay famosirana raha toa ka mbola mihatra ilay didy famosirana izay navoaka ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany iny. Izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.